maty notifirin zandary ny ben'ny tanàna ny Tsimafana, distriktiny Belotsiribina, faritry ny Menabe. Voatondro presque makomba midalo amin'ity district ity izy. Nosamborina ity ben'ny tanàna ity ka nentina hitadiny namany. Teny andalana voalaza fa nitsoka ben'ny tanàna. Tsy nakasarotra ny asa ny zandary, nanome fampitandremana intelo. Taorin'izay dia nitifitra izy ireo. Maty tsy tradrano ny ben'ny tanàna sy ny olona anankiray voalaza fa Jolay niaraka taminy. Eto amin'izay isika, mizara maromaro ny reaksion'olona manoloana ity fitivirana ben'ny tanàna mbola ampirinasa ity. Tao no nanome tehaka ny zandary nitifitra ny ben'ny tanàna izay voalaza fa Jolay. Bravo Gendarmerie Nationale, izany ka tena tandroka ary ny vozona. Ilay ben'ny tanàna mody hoe IRD, kay dahalo rendainy. Bravo zandary. Maromaro ihany ny commentaire mitovitovy amin'ireny commentaire ireny. Tao kosa ireo tsy mahatoky ny version navoakan'ny zandary, satria efa maromaro ihany ny tranga nolazainy zandary hoe nitsoka dia tsy maintsy nitifitra izay zandary. Aka ohatra vitsivitsy amin'ireo commentaire ireo isika. Ao ny milaza hoe efa tsy mahagaga io fomba famonoana nataony manambasy io, mody lazaina fa mitsoka dia nefa rehefa avy eo tifirina. Hoy ity olona anankiray ity hoe ohatrany tsy mino za hoe nitsoka izy. Ny zavatra tahaka an'itony man tsy mila fanadihadiana. Noho ny resaka tahotra mahakasika an'izany fanadihadiana zany dia tsy maintsy notifirina no vonoina. Ty anankiray ity kosa somary masisika. Sao everiny lisan'ny favendrana daholo ary ny olona kampesonina eo. Novonoinay fotsiny fa sao manao nanarana dia vita. Fa ilisany no manavendravendrana anay. Fa ity commentaire anankiray ity kosa tonga dia hoe tsy marina io, mila mijoro sika malagasy. Tao kosa ireo nanakena mafy ny fomba fiasan'ny zandary, fa nahoana no tsy fantatry zandary ny olona tsy mitondra fitaovam-piadiana no notifirina. Tsy mahafehy ny asany intsony ve ny zandary sa tsy ampy formation? Manoloana ny version izay navoaka ny zandary hoe nitsoka ny ben'ny tanàna ka tsy maintsy nitifitra ny zandary. Toy izao kosa navaly ny olona tato amin'ny commentaire. Fa ianareo zandary zany tsy mahay miazakazaka mafy noho ile ben'ny tanàna, dia tsy manana vitesse mihoatra noho izy zany ianareo, sa mora sempotra noho ny tavy be loatra? Maro dia maro ny commentaire atao, fa ireny ihany no tanisaina. Makasika ity raharaha ny fitivirana ny ben'ny tanàna ity, hatreto aloha mbola version avy ao amin'ny zandary, mbola tsy eno ny version avy any amin'ny fianakaviana sy ireo olona manodidina azy, ary mety tsy ho eno mihitsy noho ny tahotra ny fitondram-panjakana. Fa kosa manan-koresana itsika makasika n'ity ben'ny tanàna ity. Ndao ary. Roa herinandro mahirikilitra mialohan'ny nitifiran'ny zandary azy dia nivahiny tao amin'ny fandaharana l'invité du jour tao amin'ny Real TV Madagasikara izy. Mpanao gazetiny Real TV Gasikara Fenisoa no niantso azy, nanasa azy mba hivahiny tao amin'ny l'invité du jour. Noho izy voatontonona makasika ny afera asan-dahalo. Ity fandaharana l'invité du jour ity no namoahany tena marina rehetra mahakasika ny fanosoram-potaka izay mahazo azy manoloana ny asan-dahalo iny amin'ny faritra misy azy iny. Melohany hidirantsika lalina amin'izany, ndao fantarina aloha iza marina ity ben'ny tanàna ny Tsimafana ity. Anaran'ity ben'ny tanàna ity dia Haky Tsimidary, fa ny fiantson'olona azy dia Tale Haky. Talohany nahaben'ny tanàna azy, ny asa nataony voalohany dia nitondra artista, nitondra mpanakanto maro toy ny Tinondia, Vayavshila, Jean Aimé sy ny maro tsy voatanisa. Ankoatr'izay, anisan'ny olona nampisongadina ny gadona kilalaka izy. Ohatra azo resina amin'izany mpanakanto Bagzany. Amin'ny mampandrara azy, manana orinasa pitatirana izy, na regional io na national. Tsisy diso ny zavatra tenenao zany. Ny asako tamin'ny voalohany dia nitondra andreo artista reo.
Ry Silary ny Tinondia regny ry Zaime regny zany tondra regny tany voalohany maro artiste any amin'ny aty amin'ny ville reo mba misy ihany niarahako niasa tamin'olona misy ny tena noetiko de rehefa tonga nigadona kilalaka namorona io resaka kilalaka io aho nanomboka tany amin'ny Bakizana tsika menamena fatatsika zany ary Andriamatoa député Tsiliva mahafantatra an'izany satria Sokobe Adjaina izy eo amin'ny fitondrana satria député izy zao ben'ny tanàna fa zandriko izy eo amin'ny resaka fiarahamonina satria reo mahafantatra anay fa zokindreo anay amin'ny resaka artiste zany resaka manager zany ka marina raha miteny an'izany ianao satria nitety an'izany era Madagasikara aho tady vola fa tsy nanao zavatra ratsy zay ary mbola ataoko ngamba vitseny olona tany aminay nahita ny tany hitako Madagasikara aza mety mbola tsy nahita ny tany fa nitety any Madagasikara mihitsy anao tamin'ireny tety any Madagasikara reo zay ny ahafantarako anao mantsy tao anatin'le izy sady marina raha hitanao any amin'ny rojo vola satria ny rainy rojo vola any anatin'ny kilalaka zao hira mandeha regny hitantsika amin'ny clip reny ary misy numéro-ko any paritaka any anatin'ireny kilalaka reny zay zany aloha marina zay zavatra tenenao zay resaka transport efa nanao nasionaly aho ary manana patante fandoavana patante an'izany aho taty Antananarivo profony fa nanao nasionaly aho ny karama efa ela be zany manao régionaly aho na any ambany vohitra be na any amin'ny ligny Morondava misy nandoavako patante zany iditra amin'ny afera zay mahavororoy azy am'izay sika araka ny vaovao angon'ny mpanao gazetiny Real TV Gasikara Fenoso voalaza fa taona anakarena tampoka ity be ny tanàna ny Tsimafana ity ohatra ny raisin'ny Gasikara Fenoso tamin'izany dia ahitana valan'omby midadasika manodidina toerany be ny tanàna arena azo tamin'ny zavatra ara-dalàna ve ireny sa ahoana biby manko miteny fa ahoana tohatry ny nanakarena tampoka tohatry ny maro fananana tampoka ary ny fampitambavao izay voanitsoko tamin'ny maraina azy dia toa hoe manana lakoro be ianao aho misy aombo maro be akaiky ny tranonao nandefa sary mory zareo alefatsika eo ny sary avy eo manaiky an'izany bidibe zany ny fanahina ka zay mba tiako antaninanao hoe everina fa tany anatina fiarina normal ve zany sary efa be ny tanàna ianao vao nahazo an'izany ohatra fotsiny zany tany resahako zany fa tsy hitatretra tsy aritra zay moa ny fandarantsika mba milaza ny marina ho an'ny mangarara ho an'ny mponina zay mifidy anao ngambany tsotra kely no namaliny be ny tanàna izany fanontaniana izany ny tsotra ny marina izy fa rotoana fotsiny no nabe ny tanàna azy tamin'ny commune rurale-ny Tsimafana fa kosa laviny kosa raha lazaina fa hoe nanakarena tampoka ny arena rehetra zay ananany dia nolovaina tamin'ny ray aman-dreniny ary fantatry ny olona rehetra manodidina izany makasika ny omby marobe izay manodidina ny toerana misy azy ny tsotra ny marina izy fa tsy azy ireny omby ireny fa omby ny fokon'olona napetraka amin'ny toerana manodidina azy ireny omby ireny noho ny tsy fandriam-pahalemana misy ao amin'ny tanàna ary misy mpiambina ireny omby manodidina azy ireny ny fotony zany efa nadiadiana jerena tsara hoe ny azoko tamin'ny andro nabe ny tanàna anavy de zany Gasikara nitondrako tao de za mahery kely fotsiny de efa tsy teo tsony fa misy lalana fa mbola ho tonga any ngamba tsika tirako misy avy eo de za mahery kely fotsiny reo fananako reo efa teo le omby ao anatin'ny lakoroko valavato saika misy projet nataoko agnaminy fa nanitaraina ny vahoaka amin'ny districtny Belono no ny resaka tsy fandriam-pahalemana de nangataka anio vala io de misy reo omby reo omby ny vahoaky fokon'olo azo antanina zany azo anaovana fanadediana fa tsy ny ana fa za kosa ny ray aman-dreniko ny aro omby taloha fa tsy voatazona am'izao satria hitanao resaka tsy fandriam-pahalemana ahoana moa hitazomako omby nandeha nandova azy aho tsy afaka hitazona omby ela be zao fa noho ny fitadiavanay any ambany vohitra de resaka omby no loharano-karenako nitadiavako nahatonga anay vao nisy andreo tomobile reo tany amin'ny Kalesa aloha zao niary aomby zao fa reo omby dehibe reo tsy ny anareo fa any vahoaka reo vahoaka manodidina satria mba mangataka vala zareo de mba misy fandraisana anjara ho an'ny gardien indraindray rehefa tena misy tsaho mafanafana maka mpitandro filaminana na ny zandaro mana miaramila na ny polisy isorana andreo zay tsy miraviravitagna manantona amin'ny eny amin'ny lakoro eny de miandry miaraka aminay eo nasongadin'ny mpanao gazety Gasikara Fenoso ihany koa ny afera famonon'olona tany amin'ny faritry Tsimafana commune misy azy ary anisan'ny voatonona tao anatin'ity afera famonon'olona ity be ny tanàna ity nahatonga azy nahiditra tany amponja nandritra ny herintaona mahery ny mpanao gazetiny Real TV nanadiady inona marina ny tena zava-nisy
fa ny faharoa dia tena mialatsiny a monsieur le maire fa ainao a dia anisan'ny vororoy zany a tamina resaka tohatrany hoe mitazona fitaovam-pidiana tsy misy taratasy ianao zay aloha zany ray a de misy ihany koa tohatrany hoe trangana famonon'olona mihitsy na vororoy ianao a ka nampidirana anao aponja mihitsy ary rano voaray atsika atao anatin'ny taratasy izy moa efa nisy fitsarana ary efa niratsika nahita ny valin'ny fitsarana iny a fa afaka ianao a fa ranony pirofo ato zany de efa heritaona mahery mihitsy ny ianao no niditra aponja de mialatsiny monsieur le maire ahoana ny fandihany zany a be ny tanàna mitazona fitaovam-pidiana tsy nazahoana lalana sady tsy hanao rery fa miaraka amin'ny ololafa sy tranga famonona teratany vahiny karana ihany koa ny voasoratra ato a rano voaraitsika raha mba azona valiana mahitsy toy izao ny tena zavanisy araka ny fitantarany tato anatin'ity fandarana ity tamin'ny volana septambra 2024 no nitrangany famonon'olona tany amin'ny faritra nisy azy mpandraharaha vahiny io amin'ny mahabe ny tanàna azy dia niaraka tamin'ireo manam-pahefana dia niara-ny safotany nijery ary nidina ifotony tampotampoka teo nefa to lasa nifototra aminazy ny afera voatondro ho piraitsikomakomba mpamon'olona namona nyity teratany vahiny ity izy nefa dia zavatra tsy misy porofo vokatra izay tsy nisalasala ny polisy nisambotra azy ka nentina tany amin'ny birao misaotra na Madagasikara raha miteny an'izay ianao satria zay zao zavatra nantaninao anazy dia ivoaka porofo mazava tsara eto fa azavaiko tamin'ny 6 septambra nisy mpandraharaha maty teo amin'ny tapo-tanànany districtny Beloa eo amin'ny Vavarano satria Vavarano afaka tianao 6 septambra 2021 ngamba igny raha tsy diso na 2020 satria ray taona mahery tany aponja tamin'ny 2022 raha ngamba tsy haiko 2021 ngamba 21 ngamba zany ya de rehefa maty io mpandraharaha eo zany a de samy taitra moa namonjy na ny mpitandro filaminana ny tenanay zany a samby nidododo satria akaiky nio kilomètre eo ny toerana le aty amin'ny Vavarano sy le misy ana samy tonga niaraka ny jery an'io tagny satria antako mahafokon'olo manao taitsy mifoko tany misy ana le izy de rehefa tonga tany samby nijery an'io de nefa moa nandeha tafiditra ao anatiny zao vetivety eo tsy fantatra hoe inona natafiditra anao anatiny ao a tsy isy profo tsy isy inona fa de noentina fotsiny bon nandritra n'izany fotoana izany dia novakina ny tranony ary nahitana basy vitsivitsy tao anatin'izany basy nazy manokana sy ny basy ny fokon'olona fa ny mampiavaka azy dia zao manana taratasy daholo ny basy rehetra hitan'ny mpitandro filaminana tao ary taratasy original tsara fa tamin'ny groupement tamin'izany nampigadra anazy zany vaiko tsara zany tonga savatraniko vinaky ny tragnoko be ny tanàna zao safidiny vahoaka vakina amboletra nalaina tao moa nisy basy tsy natratrarana basy moa tao fa le basy fa noentina teny amin'ny polisy satria tany amin'ny polisy le ankety gaga vetivety ao zay fa nisy gendarme ndray koa mbola hanampy an'io ankety io ihany gaga hoe fa maninona moa polisy anga tsy afaka manao an'ity zavatra ty fa hoe asina gendarme koa manampy anazy sa manao kolokolo reto polisy reto de rehefa nijerena de nandesindreo le basy nalaindreo le basy hoe basy reto hoentina any amin'ny polisy ny ana nalainy commissaire aty a de hoentina any amin'ny polisy andao aty amin'ny gendarme any amin'ny gendarme ndao ary rehefa nikasa hanao fanadihadiana ny polisy dia niditra nitrehatra ny zandary teo amin'izay no nanomboka tsy nisy zavatra nandeha ny laoniny intsony rehefa ny zandary no nisisika hiditra hanao fanadihadiana miaraka amin'ny polisy vokatra izay dia nalainy zandary ny basy sy ny taratasy original nangatahana mba atao photocopie nefa tsy nomena izy ireo araka ny fitantarany moa nentiny zandary niakatra tapo-tanànany Morondava ny basy sy ny taratasy original tamin'ny fotoana io dia nandalo tao an-tanàna ny premier ministre lehibe ny gouvernement Tatsay Christian sy ministra vitsivitsy niaraka taminy nanao tatitra tamin'ny premier ministre sy ireo ministra tonga tao ny zandary nolazain'izy ireo fa natratrarana basy ny be ny tanàna ny tsy mafana fa ny tena mahatsikaiky amin'ity zavatra ity dia tsy navoakan'izy ireo ny taratasy ny basy
Zany hoe midika izany fa ny ben'ny tanàna dia nitazona basy tsy ara-dalàna. Ary ity version zandary ity navoaka gazety ary navoaka ny Haino Amanjery. Rehefa tonga tany amin'ny zandarma, namena andreo ny basy dia namena andreo ny taratasy ny basy. Taratasy ara-dalàna. Ara-dalàna, misy renouvellement, misy porte d'arme, mandoa patente ara-dalàna na ny any fokon'olona. Ara-dalàna, original namena an zareo. Lasa andreo moa le basy dia hoe ahoana reny taratasy reny? Alaina sary aloha na ataony photocopie. Manaraha anao any Morondava satria 100 km district'ny Belosy Morondava. Manaraha anao any Morondava any amin'ny groupement. Ay ve zany? Lasa andreo moa le basy miaraka amin'ny taratasy. Rehefa tonga tany zany hoe tsy niaraka miainga tamin'ny zareo zany ianao? Tsy niaraka tamin'ny zareo. Zay voakasiky le raharaha. Voakasiky le raharaha. Mbola tsy nisy fanadihadiana? Tsisy fanadihadiana, tsisy ino. Dia najanona fotsiny dia hoe manaraha any Morondava. Tamin'izay Premier Ministre Tsay Christian tonga tany miaraka amin'ny ministra maromaro. Dia naseho teo dia vandreo ministra reo miaraka amin'ny Premier Ministre fa hoe io ben'ny tanàna ny Tsimafana, reto ny basy tratra tany aminy. Ahoana moa tsy ampiano ny Tsay Christian amin'izany Premier Ministre zay na tsy ampiano an'izany reo ministra reo fa hoe natratrarana basy tokoa satria le taratasy tsy naseho hoe reto kosa ny taratasy. Jerentsika hoe mazava ve reto sa tsy mazava? Fa le basy fotsiny natolotsy any Gasikara. Andesy zany amonona agnapotehana anakay. Vokatr'izay zavatra izay dia niakatra Morondava izy. Mazava ho azy fa efa niparitaka ny version zandary. Niezaka ny fampikasoka sy ny fampiresaka tamin'ny solombavambahoaka maromaro izy. Anisan'izany solombavambahoaka izay voafidy tao amin'ny district anisy azy. Nefa tsy nahitana valiny izany. Niresaka tamin'ny ministra izay nifanina taminy tao Morondava izy. Nefa tsy nahitana vokany. Niresaka tamin'ny solombavambahoaka Tsiliva, mpanakanto Tsiliva izay afantaran'ny maro azy. Ny zava-nisy dia zao, nihaino azy ity député Tsiliva ity ary nanao action. Niantso avy hatrany ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny gendarmerie i député Tsiliva. Dia i Général Serge Gillet zany. Ary Général Serge Gillet no nanao izay farak'izay vitany mba azahoana ny taratasin'ny basy. Ny profony dia zao Gasikara. Rehefa tonga tany le basy afaka fotoana kely ny moa zao nandeha nanaraka tany Morondava. 3 jours ngamba na 3-4 jours nandeha tany Morondava. Rehefa tonga tany zao sendra tany tamin'le fotoana nyteneny koa mbola tao le ministra reo mbola tao Andriamatoa Awely zay ministra ny jeunesse sport tamin'izany fotoana zany dia nanantona andazy tany nitaraina hoe Andriamatoa ministra mba jereva akaiky fa raha ohatra kosa zavatra tsy ara-dalàna izy na zavatra nataoko zany famonoana olona zany tsy maninona avy eo izakako anazy. Fa raha ohatra kosa mba zavatra tsy nataoko fa resaka misy zavatra ambadikiny izy dia mba jerevinareo akaiky satria nareo ndray mandreninay. Nanaiko moa monsieur le ministre fa tsy haiko moa zay zavatra nataony tany fa za tsy nahita. Namonjy ao ny député Tsiliva zay isorana anazy ary makasitraka anao monsieur le député Tsiliva, député de Madagascar tokoa anao raha araky ny teninareo hoe izahay dia député de Madagascar. Tsy nijery anao hoe zanaka Morondava ihany no jerevanao fa na ny zanaky ny Belo na zanaky ny Maintirano Mazenga jerevanao raha ohatra mitaraina aminao. Satria efa niantso ny député-na ihany fa tsy nahavaolana moa izy sisy hitako izay azoko atao fa isorako azy izay vitany. Dia tany amin'ny Tsiliva dia eo Tsiliva nikaiky ny Segy Gillet fa tsy Segy amin'izao. Dia niantso izy dia niteny hoe miraharaha makasika ny ben'ny tanàna ny Tsimafana mikasika basy tsisy taratasy. Dia nijerena zany niantso Segy taty any amin'ny groupement tsy haiko izay mitseny antsony hoe atao photocopie le taratasin'ny basy agny. Zay ngamba reo tao ngamba vononkorapaka satria raha ny famoahana an'igny vaovao zao mino fa saika ho ariana mihitsy zany Gasikara ny taratasin'ny basy koa dia ho natao mihitsy miaraka amin'ireo taratasin'ny basin'ny fokon'olo reo ho natao tsisy taratasy mihitsy ho nandetehana anakay. Dia isorana ny député ary isorana ny Segy zay nagnome baiko hoe atao photocopie reo taratasin'ny basy reo. Dia hoento aty Andriamatoa député Tsiliva niakatra agnamiko aty ho jerevako. Manoloana ny resaka mahavororoy an'ity ben'ny tanàna ity amin'ny resaka famonoan'olona dia niakatra fitsarana izy sy ireo olona izay voatontonona ho ray tsikombakomba amin'ny famonoanan'ny mpandraravahiny. Tsy dia nisy resaka firy tao fa tonga dia nahazo MD na doboka amponja vonjy maika izy ireo. Ny tena mampalahelo amin'ity zavatra ity dia zao niezaka ny fampirisaka tamin'ny procureur ny fianakaviany dia toy izao navalin'ny procureur: tsy avaty amiko ireny fanapahan-kevitra ireny fa baiko. Resaka famonoan'olona ndray
resaka famonon'olona moa mbola amin'igny na voaraoko an'le basy zany hoe basy rao no namono an'le olona de noentina tany moa zahay ny amin'ny fitsarana rehefa tonga tany zahay a de tonga de nahazo MD misy namako misy sivy zahay ao anatiny eo fa hoe vola folo tapitrisa ono no namonoana an'le olona ka sivy zahay ao gasikara raha folo tapitrisa ve de mino anao fa mety amonoako an'io olona io de firy zahay manana ohatrinisany niterena mihitsy moa reo olona niaraka aminay voaroiroy reo zanaky n'olo an-tanàmy kominy aminay ao fa hoe teninareo izy zany moa commissaire enquête mahafantatra an'izany fa tsy zaho mana-proof an'izany izy le olo ambadiky ny teny an'izany de ny GMD zahay ndia ny fianakaviako tany amin'ny procureur tamin'ny procureur tamin'izay fotoana zay a fa tsy procureur amin'izao fotoana nanika ao Morondava zao avahana tsara manko le izy de nanontany amin'ny procureur ny fianakaviako sy ny vady aman-janako de niteny hoe baiko ny anay a fa tsisy zavatra fantanay fa MD alohanareo MD zahay tazominao zany teninao zany a tazomiko zany famarinana zany manko satria tazomiko zany teninao zany ary zavatra misy zany mbola velonao aby reo olona reo fa mety procureur mahafantatra hoe iza le olo a namoe baiko nampigadrany be ny tanàna fa zany hoe misy baraingo ngeza be zany mahakasika ity afera ity vokatr'izay zavatra izay dia ny gadra tao amponja nandritra ny herintaona mahery araka ny fitantarany dia mafy ny zavatra nahazo azy tao mijaly ny vady aman-janany eny tamin'ny fotoana ny nampigadra azy dia maty ny reniny izay niteraka azy za manko tokony ho taitra fitondram-panjakana hoe be ny tanàna no migadra inona ny tokony fanadihadiana manokany hijerena azy nipetraka tao amponja aho gasikara nandritra ny taona ray mahery mijaly na ny vady aman-janako na ny fianakaviako na hatra mamako aza maty noho ny sainy tsy normal satria zanaka zany hitantsika natsarany nanao taray ny vahoaka tao a commune Tsimafana ny lahatra nanday banderole ny taraina noho ny resaka fitiavandreo anakahy noho ny asa soa nataoko fa raha ratsy ny tanjoko ngamba tsisy ny taraina zany teo zay ny zava-misy de nefa moa tsy nahita ny rariny taty niakatra taty misy naparitaka amin'ny Facebook naparitaka tamin'ny aina aman-jery tsy misy fijerena tsy ny fianakaviany ihany no mahafantatra fa tsy ara-drary ny zavatra manjo azy fa ny vahoaka tao amin'ny tampotanana zay ny fidy azy dia ny vahoaka ny Tsimafana noho izay zavatra izay dia nanao hetsika nanao fitakiana ny zavatra tsy ara-drariny mba amoana ny be ny tanànan'izy ireo vahoaka nanao izay farak'izay heriny ireo vahoaka tondra banderole nandefa tao anatin'ny tambazotserasera nandefa gazety nefa tsy nahitam-bokany herintaona mahery ny gadrany tao nandalo ny faritra ny Morondava ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina ity fandalovan'ny filohan'ny Rajoelina ity no hany fanantenana ho an'ny ity be ny tanàna ity tamin'izany dia nametraka plan izy ireo mba hiresana mivantana amin'ny filohan'ny Repoblika ny plan dia tsotra ny zanaky be ny tanàna no nasisika hiresaka mivantana amin'ny filohan'ny Repoblika makasika ny zavatra tsirariny manjoan'ny rainy fa ny vaovao tsara moa tamin'izany dia niaino azy ny filohan'ny Repoblika ary nandray ny mombamomba azy herinandro vitsivitsy taorian'izay dia naverina no tsarainy izy ary afaka madiodio rehefa hita fa olona tsy meloka izy ary tsy mpamon'olona rehefa tonga moa président Rajoelina tany a Morondava dia nandeha mihitsy ny zanako kelikely sy ny vadiko tonga dia nandeha namonjy any Rajoely forcé nitaraina taminy teo nitalaho taminy teo hoe président mivantana dia sorana ny président mbola nameny vola koa vady aman-janako ary avy eo tonga dia andraisy ny mombamomba na dia afaka fotoana kelin'igny moa zany avy ny fitsarana rehefa tonga ny fitsarana nanahoana ny fitsarana rehefa tonga ny fitsarana afaka madiodio ny tenako a niverina amiko ny basy a niverina amin'ny tompony ny any tompony a amin'izao fotoana ary nanahoana le sivila hafa ny afaka daholo reny satria tsy misy zavatra mahakasika anay eny eo gasikara fa dia efa zavatra fironina afaka madiodio fa tsy hoe noho ny fisalasalana na salam'izany afaka zao afaka madiodio alohantsika am'resaka io afaka tanteraka verina amin'ny toerana mabe ny tanànanao ianao verina amin'ny toerana mabe ny tanànanay matoa ny tafaverina amin'ny toerana afaka madiodio dikan'izay tafaverina amin'ny toerana mabe ny tanàna azy izy mazava ho azy ary ity no kabarina ataony voalohany taoriny ny voany tao amponja ny zavatra nolazainy voalohany dia zao tsy nalahelo ny tenany izy fa ny nampalahelo azy
dia ireo olona tsy manantsiny tao amin'ny faritra nisy azy no gadrena niaraka taminy. Fantany mazava tsara fa misy ambadika ara-politika ireny rehetra ireny. Fanendrikendrehana tsotra izao, famotehana ny fiainany manokana ireny rehetra ireny. Fa ny zavatra niainako tany noho ny fitiavako anareo vahoaka, fa ny zavatra mampalahelo sy mampitomany anakahy, fa raha ny tenako raiky mety ny tsy fitiavana, mety resaka ara-politiky nampaleny anakahy satria mahita hanohany kelikely, na resaka fifampisoloana mahasamby ny tanàna, zay no nanenjena anakahy, zay no nanagadagnana anakahy, tsy nampanino anahy. Iaretako izany, efa mivorona amin'izany ny tenako fa zay ngamba ny anjarako avy any Andriamanitra. Fa ny mpalahelo ahy dia ny zanakitsika zay tsy nanao ninonina, ny gada niaraka tamiko tao, zay anatiny nangilifiry. Zay nampalahelo anahy. Zaho tsy afaka hipiray tsikombakomba n'olon-dratsy, fa nampalahelo anahy dia ny zaza ny tsy manantsiny no nygadaina napotika zay fiaina niaraka namiko, fa izaho zay enjehinao tsy mampanino anao fa mitiniko amin'Andriamanitra foana. Narary tokoa ny tenako nandritra ny fotoana zay nipetrahako tao, nieretako noho ny fitiavako anareo vahoaka izany, ary misaotra anareo vahoaka tato anatin'ny distrikiny Beloa. Izany rehetra izany ny version avy tamin'ny ben'ny tanànany Tsimafana. Mahalasa saina tokoa raha tena zay ny zavanisy. Tao anatin'ity fandaharana le invité du jour ty ihany nametra-panontaniana tamin'ny tenany izy, fa nahoana tamin'ny fotoana tamin'izy mbola olon-tsotra tsy mbola mpanao politika dia nilamina tsara ny fiainany, fa rehefa nanomboka niditra tao anatin'ny antoko politika izy dia misy fanenjehana ara-politika, misy fanosoram-potaka, misy mitetika amotika ny fiainany ray manontolo. Roa herinandro mialohan'ny hafatisany izany resaka izany. Inona nefa ny mety antony hoe anapitehana anao raha ny fahazahoanao anazy? Tsy fantako. Za zany mahita hoe 50 taona ny tenako any karama zao hitanao Gaskara zao. Fa 5 taona nanaovako politika zay sa 4 taona. Fa anatiny 7 taona eo zany eo tsy nanao zavatra ratsy na tsy dahalo na tsy nanao an'izay, fa aty amin'ny politika aty zany vao tafiditra ao anatin'izay zavatra zay. Ka somary gaga aho zany hoe fa inona nahatonga an'izay. Mbola tsy fantako hatreto hoe iza olo ambadikiny io, satria gaga aho raha nahita nandeha tamin'ny Aina Amanjery hoe nahatratrarana basy tsisy taratasy ny ben'ny tanàna. Ka za zany mahita hoe le Aina Amanjery nagnaboakany io ro mahafantatra hoe satria tsika eto Aina Amanjery eto Antananarivo sa eto Antananarivo mihitsy, eto Antananarivo namoaka an'io. Fa za tsy teny anaran'ny Aina Amanjery, fa rehefa misy fanadihadiana misy ny ankety momba an'izay vao miteny hoe mba hitantsika ny marina hoe tsika eto manenjika ny fanjakana, manenjika ny famoahana ny vaovao tsy marina, fa manina ny Aina Amanjery mamoaka vaovao tsy marina ohatran'izany. Mampalahelo moa tsy voavaliny zany fanontaniana zany, eny izy maty no tifiriny zany dary. Eto am-pamaranana dia zao mahalasa saina tokoa ity tsangan-javatra nanjohan'ity ben'ny tanàna ity. Hatreto aloha makasika ny nahafatisany dia mbola version avy ao amin'ny zandary ihany, hatreto ny mivoaka ny manerany Tambazoatsirasira. Fanontaniana mipetraka dia zao, azo eritreretina ve mety misy version hafa ity trangan-javatra ity? Ety amin'ny farany ihany koa tsara raha mandray noty ny ao amin'ny gendarmerie. Betsaka ny commentaire fanakianana zay ataon'olona amin'ny fomba fiasan'ny zandary. Tsy manara-dalàna, mandika lalàna. Ohatra azo raisina amin'izany mitifitra olona tsy manana fitaovam-piadiana. Fanontaniana mipetraka dia zao, tsy voafeny zandary intsony ve ny asa zay sahany, sa ny fiofanana zay omena azy ireo no tsy ampy? Anjarany tsirairay mieritreritra an'izany, ary anjarany tompona andraikitra voalohany ao amin'ny gendarmerie anara-maso ny zavatra tsirariny misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary zay ihany koa no mamarana ny videontsika.
mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany be ny tanàna ny Tsimafana. Tompoko lahy Haky.